Tokolasy tokovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarabanantsika mianakavy amin'ity andro vaovao ity alatsinainy 7 Desambra 2020 sy 2020 herinandro vaovao indray no hitsahantsika ka dia isaorana ilay nahary satria raha tsy izy no ny tatana sy ny atsika mianakavy dia tsy afaka hiatrika ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada isika. Io moa araka ny mahazatra ataontsika arahaba tsy misy anavahana fa dia arahaba ny manjaka miadana no atao atsika azy arahaba izay mahasahana ny lafalo hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrarehetrany. Akoatran'ny izay tsy atonona ireo teknisianina marobe eto amin'ny Foibe sy any amin'ny faritra manerana nosy izay ny fandarana dia no izy ireo no afahantsika manaraka tsangany sy andavany izay fandarana miara-mononja MBS Radio Mada zay apatsahivina trano fa misy fomba maromaro zany afahanao manaraka ny fandarantsika na dia tsy mbola mandeha amin'ny bouquet satellite reny ara ny MBS dia afaka rahanao zany miara-manonja MBS Radio Mada amin'ny alalan'ny MBS Radio, amin'ny alalan'ny Radio Mada, amin'ny fahitalavitra MBS dia eo ihany koa ny Facebook zany sy ny YouTube ka arakarak'izay mampetipety anao zany no hanarahanao azy. Indraindray moa misy miraikidraikitra ihany eny antsefatsefany eny tsy maninona zany fa misy foana ny fomba hainontsika sy hanarahantsika an'izay fandarana izay. Raha ny amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny famelabelarana, ny fanazavana miainga amina lohahevitra izay ny fantenana, eo ihany koa ny firesahana nireo trangan-javatra eto amin'ny firenena izay tsy maintsy resahana, tsy maintsy alalinina mba hahatonga ny malagasy tsirairay mba tsy ho tompotra miono amin'ny fiainana ny fireneny, mba hafantatra mazava tsara an'izany hoe inona moa no mitranga eto amin'ity firenena malagasy ity fa lasa ny hafa ny ivelany indray mahafantatra momba antsika eto dia tsy mety ilay izy raha toka izany fa dia ampahafantarina antsika zany izay hoe tokony ho fantatra manoloana zany toetra raha-pirenena izany. Ny mpisehatra isan-karazany moa dia mbola ho avy eo ihany rakaraka ny fahatongavany izany mandray anjara ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Eny ariditra amin'ny votoatiny isika raha hoe ny maresaka aloha zany ny raisany izao tontolo izao tao anatin'ny 4 ora, tao anatin'ny 7 tamin'ny faran'ny herinandro teo iny dia ny fiafaran'ny fiadinany tompon-dakiran-tany amin'ny baolina kitra izay nototsaina tany Qatar andiany 20 izy iny ny final moa zany dia iny narahany be sy ny mariny hoe lasa ny Argentina ny amboara maneran-tany zany fa ny telo ny Argentina no nandropaka n'ity amboara ity resy tamin'ny alalan'ny tir au but 4-0 ny frantsay raha nisaraka 3-3 teo amin'ny fotoana ara-dalàna efa narahantsika teto tamin'ny alalan'ny MBS Radio ny fitantarana mivantana ny fandehany izany lalao izany ary tsy ny finaly iny ihany moa zany no ezahana ny tantaraina fa ny akamarony ny lalao tamin'ity mondial ity dia no tantaraina. Inona no azo ambara momba n'izany rehetrarehetra izany? Ny azo ambara dia tsotra hoe misy lesona azo raisina foana amin'ny toe-javatra izay mitranga na ny eto an-toerana na ny iraisam-pirenena fa ho any izay tsy mandray lesona mba ho amin'ny tsaratsara kokoa dia izay no tena hoe fahavoazana betsaka indrindra. Samy nanaraka mondial daholo, samy hoe nanaraka kaiky sy nanao afamakafakana momba n'iny resaka mondial iny daholo ny akamaroan'ny olona ary ny azo tenenina aloha dia ny hoe iny mondial izay nototsaina iny na be dia be ny resaka manodidina fonosin'izany resaka zany dia tsorina fa hoe iny dia mampiray ny olona rehetrarehetra. Mihaino baolina daholo dia vazamototra rehetrarehetra ity tamin'iny mondial iny. Mandeha ianao dia zany, mandeha ianao dia manaraka baolina ny olona. Eo zany tsy misy hoe lafin-kevitra inona na toky politika inona
na ahoana fa dia ilay baolina no mampiray ny rehetra. Ilay baolina no mampiray ny rehetrarehetra. Tsy misy resaka fanontaniana momba ny tontolo politika ao na hoe ahoana zao fa de hoe baolina aloha. Ny malagasy aloha zany hatreto de lohambaolina ohatran'ny akamaroany firenena marobe ary ny baolina kitra de mbola mitana ny larana voalohany eto ambonin'ny tany amin'ny hoe fanatanjahantena tena be mpanaraka indrindra. Tsy misy adefitra zany, tsy misy hoe fanontaniana be deaibe zany fa zay aloha no zava-misy. Fa zao amin'ny fanatanjahantena azy dia sy fanabeazana io no tena zava-dehibe. Dia izay zany mila ifatohana tsara, mila ampivoarina zany ho an'ny firenena tsirairay satria tian'ny olona ilay taranja-panatanjahantena antsoina hoe baolina kitra. Tian'ny olona izy io. Fa rehefa ararotina amin'ny zavatra tsy manjary isan-karazany io ilay fanatanjahantena sy ilay baolina kitra, na tokony manana amin'ny maizy azy ary ny baolina kitra ao amin'ilay firenena anankiray dia tsy tafavoaka mihitsy. Misy fotoana zany mba hoe misandratra kely. De aveo de tsy hitandray. De aveo de maty momboka an'ray. Nefa le malagasy, raha raisitsika ny malagasy satria isika malagasy de hita mihitsy hoe betsaka amin'ny manan-talenta amin'izy io. Ary zay reto samy teny mihitsy satria zay mpanao gazety mandehandeha. Am'ireny ankizy manao baolina eny rehetrarehetra eny de samy teny eto zay. Fa tena misy mbola mahay noho i Messi. Any ambanivohitra any, misy mahay noho i Messi malagasy, misy mahay noho i Mbappé, misy mahay noho ireny Cristiano Ronaldo reny. Eto Madagasikara saingy zao tsy afaka misongadina izy ireny, tsy noho ny aminy fa noho n'ilay rafitra izay misy eto amintsika, noho n'ilay hoe tsy vakiana aloha izany. Fa rehefa hoe mba misandratrandratra kely noho ny herin'ny tenan'le olona de mijapy daholo ty rehetrarehetra ty. Tsapiana daholo. De zany tsy maintsy hovany zany na de hoe efa mameny antsoina hoe opportunité ngezabe ho an'ny firenena maro maneran-tany ara ity resaka mondial ity. Tapitry ny mondial zany. Dia amin'ny 2024 indray ny mondial manaraka totsaina ny Amerika avaratra. Zany hoe firenena telo no mandray anjara amin'io zany. Ny mandray azy de États-Unis, i Canada ary Meksika. Zay zany le izy. De maninona no fahombiazana hatrany no ilazana ny hoe mondial zay vita tamina firenena anankiray. Satria maninona? Satria ajaina tsara ny rafitra. Ajaina tsara ny andraikitra. Ohatran'le teo zany, ohatran'le tany Qatar iny. Ny FIFA na fédération ny raisam-pirenena baolina kitra nao ry atapiny ery. Io zany no rafitra faratapiny indrindra. Ny fanendrena ny firenena izay andray ny mondial dia miainga avy amin'ny latsabato ao anivon'ny FIFA. De zay nampivoaka an'iny hoe Qatar tamin'ity 2022 ty zany. De zay nampivoaka ny hoe États-Unis, Canada, Meksika ny amin'ny 2026. Mazava tsara ny rafitra. Dia tsy misy mifampitsabatsabaka ao anatin'ilay izy. Ny Qatar zany ny andraikiny de mikarakara ny kianja, mikarakara ny hotely, mikarakara ny fitsaboana hôpitaly, mikarakara ny fitaterana ny transport, mikarakara ny fandriam-pahalema. Tsy sidiran'ny FIFA zany. Fa ny an'ny FIFA zany mazava ny azy. De ny firenena Qatari no mikarakara zany rehetrarehetra. Mazava tsara ny andraikitra fa tsy misy mifampitsabatsabaka. I Qatar manana ekipa pirenena izy anjaran'ny fédération Qatari zany no mikarakara ny ekipa pireneny. Ny fanjakana any Qatar dia ray aman-dreny ary ambony ery. Tsy mitsofotsofika mihitsy ny fanjakana any Qatar tompoko amin'ny raraha ny fédération tany Qatar hoe mikarakara ny hoe ekipa pireneny zany. Ny FIFA ary amin'ny faratapiny ery manana ny andraikitra izy. De mazava tsara ohatran'izany zany ilay fandrindrana asa de vokany vita soma tsara ilay mondial 2022.
inona ny lesona azo soana am'zany lesona azo soana de hoe rehefa misy faninanana malaza be maneran-tany ohatran'ireny na faninanana isa-paritra dia mandray ny andraiky ny izay voafaritra ho azy ny isanisany fanjakana ary fédération na ary raha ohatra zany zao resaka hoe GDZIL zao raha ny calendrier hoe atao eto Madagasikara am 2023 de samy manany andraiky ny rafitra isanisany hoe Madagasikara firenena mandray de misy ny taranja isanisany hoe zao ny taranja ifaninanana de samy mandray ny andraiky ohatran'izay tsy mifampitsabaka fa ny tsika eto Madagasikara raha raisina ny baolina kitra to tsapatsapahana daholo ty tsy tokony itsapahany ty de vokany lasa ilay zoera eny ambony kianja no tsy mifantoka itsony lasa misy an'izany resaka mifampidipiditra sy ny sisa de zay no izy zany hoe tsy malagasy tompoko ny tsy mahay baolina fa ny rivotra iainana eto amintsika miresam-pitantanana mifampitsabatsabaka ampidirany sasany-resaka politika ty kandidany any na ty kandidany any tany amin'ny fifidianana foloan'ny fédération ny baolina kitrany tany Ifaty tany Toliary ny tenako tany de nahita mihitsy fa vao tsy niainga akory le fifidianana de fa mandeha resaka hoe ianao ny kandida zao ianona kandida zao ianona kandida zao de fa mandeha ny telefona isan-karazany zao hoe sinsia tsy resaka betsaka eto zay fa vita moa iny ny fifidianana de nisy lehibe amin'ny fédération nalany teo fa gidragidra hatramin'izao le izy milasa midirana resaka politika ilay arara de hoe fédération malagasy amin'ny baolina kitra tam'ireny mbola tsisy resaka mondial tam'zany de lasa resabe de mipory de misy lasa oatra am'zany mizara roa zany de hoe inona ary ty ianao nefa miteny hoe mila résultat ka ny lesona am'ireny mondial ndray zany de tsotra fotsiny amin'ty amin'ny fikarakarana de hoe samia mandray andraikitra am'izay andraikitra efa voafaritra ny tsirairay dia mandeha le izy tonga any amin'ny résultat tsara zany de hoe maninona moa malagasy no tsy mahatonga any amin'ny mondial ny olona tompoko efa manome sehatra manome varavarana midanadana ho atsika aty Afrika Madagasikara ao anisany satria mondial 2026 eny any Canada any États-Unis any Meksika dia lasa 7 ny ekipa mpandray anjara fa tsy 2 ohatran'le teo tsony lasa 7 ary Afrika amin'ny mondial manaraka eo amin'ny 2026 dia manana ekipa 7 tam'le teo 5 fa ny amin'ny 2026 7 zany hoe toerana 7 zany no edininy aty amin'ny continent africaine amin'ny mondial amin'ny 2026 toerana 7 efa omena sehatra mihitsy Europa manana ekipa 9 i Azia ekipa 8 i Amerika Latina ekipa 9 ny CONCACAF misy any Amerika Avaratra Amerika Avony miampy any Caraïbes ekipa 9 ary Océanie ekipa 2 amin'le mondial 2026 jereo fa i Afrika zany no manana toerana betsaka indrindra manarakaraka ny Europa ekipa 9 i Afrika ekipa 7 raha 5 isika de ahoana zany isika malagasy zany raha ohatra ka hoe vonina tsara raha tena mifantoka amin'le izy tsy misy antony tsony tsy ahatonga amin'ny Barea Madagasikara any amin'izany mondial 2026 zany ary raha tena hoe mifantoka amin'io deny zao fa tsy manao kitoto tsy hoe raha ivolana melao mondial vao hoe manao anina kely zao tsy mety tsony zany ary io taratra ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena ity zavatra sevitseviko ty zavatra komaimaiko ty matoa ny olona toko mahita résultat dia efa tsara omany zay fa ny tsika isaka mihetsika de resaka mantamoaka foana resaka sevitsevoka foana resaka komaimaika foana na fitantanana amin'ny firenena zany hita taratra ay taitana no autorité zao hoe sisy ohatran'be téléphérique sina bus aiza zao zay bus eo hatreto aloha fa isaka ny kitaitaitra eo de miteny zao ka raha ohatra ty amin'ny resaka baolina kitra zany tsy misy antony mihitsy tsy hoe mba hatafitany zany Madagasikara zany any amin'ny mondial fa tsy hoe
vao misy kalandre kely amin'ny sehatra fanatanjahantena ny resa-pirenena de hoe ahoana ny récupération politika